Izay no makasika ny fanamariana ny fetin'ny asa voalohan'ny volana May fa raha ho an'ny fahatelo ny volana May kosa indray dia entina hanamariana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho antsika eto Madagasikara zany dia homariana ho amin'ny rampitsy faharoan'ny volana May izay fanamariana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay etsy amin'ny lapan'ny tanàna na Analakely no izoran'ireo hetsika samy hafa mifanandrify amin'ity fankalazana ity. Izay no makasika ny tontolo politika kosa kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalatina Ravolomanana nambarany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny hôtely Panorama Andrainarivo moa izay filatsahako fidiny izay raha ny fanazavany manana tanjona ny tenany matoa samyroso amin'izao dingana izao. Kandida tsy miankina hipetraka ho mpanohitra tsy amela fahirano fonina Antananarivo ary hitondra anjara biriky amin'ny fanarenana ny renivohitra izay nambarany Lalatina Ravolomanana nandritra ny fanolorana azy ho kandida ben'ny tanàna androany teny amin'ny Panorama Andrainarivo. Ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra na mpandraray izy na olom-pirenena tsotra izy na mpitarika fivavahana izy na mpitarika fikambanana izy tsy akanavaka fa masy mandidy isika eto amin'ny tanànatsika eto amin'ny tanindrazantsika omentsika fiandrianana ny renivohitry ny firenena ho averintsika ny asiny zany Antananarivo zany ary ny famerenana ny asiny Antananarivo dia miainga amin'ny famerenana ny asiny ny mponina ny malagasy monina ato anatin'ity tanàna Antananarivo ity. Tsy mbola fotoana amin'ny fampelezan-kevitra izao ka tsy afaka an'ilay ohatr'izay zahay sola zay ny sasany iray manao fampelezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana tia nefa zay ratraikefa manana kely ihany makasika ny fitantanana ny tanàna. Ny programanay dia efa vonona, ny pakadinay dia efa voarafitra mazava tsara tsy hanao ohatran'ny mpitondra ankehitriny tonga eo zay vao manao PND ny anay ny PCD efa vonona ary vonona anavodana Antananarivo renivohitra renivohitra Madagasikara. Nampahafantarina nandritra ny fotoana ihany koa ny endriky ny listra izay tarihan'ny kandida Lalatina Ravolomanana tsisy mpanao politika afantadaza ao anatin'izany listra tariany izany 500 vehivavy ary ahitana olona avy amin'ny finoana samihafa tanora no mandrafitra ity listra Lalatina Ravolomanana ity.